Ny commune urbaine Antananarivo raha ho anay eo amin'ny boriboritany voaloha manokana zany dia nametraka zany zay tety arana hoe anadio ary hanomboka zany izay any amin'ny tsena zany. Araka ny hitantsika nanomboka teo amin'ny petite vitesse zay. Raha hitantsika zany le lalana io lasa misaraka anakiroa, zany hoe lasa deux voies zany le lalana dia mikisaka eny amin'ny sisiny zany ny olona fa ny tomobile lasa anakiroa tsy maintsy miara-mandeha. Fanovana anakiray goavana zay. Fa le izy zany nentinay tao anatina toe-tsaina hoe andao diovitsika ny ao anatin'ny tsena sy ny manodidina azy. Dia avy eo zay nandeha nikisaka nakany Isotry ty misy an'le lalana zany mandray avy any Ampefiloha mivoaka maketo amin'ny Cotona. Dia rehefa nanao an'iny zany zay dia andao tohizina ihany le izy dia niampitana nakany amin'ny Kouma tany 67 hectares izahay. Avy eo izahay nakato Ambodin'Isotry. Iny koa zao zavatra anankiray iarahantsika mahita hoe ny fiangonana katolika ny ekara zany eo Ambodin'Isotry zao rehefa sabotsy efa mba afaka zany mandray mariage ry zareo sy ny sisa satria iarahantsika malala ny fahatsetsevana zany no ny tsena sy ny sisa rehefa sabotsy eny amin'iny Ambodin'Isotry iny. Dia efa malalaka zany hoe ary hitantsika fa natsarainay ny zaridaina izay manoloana ny BMH le ho Isotry io mba ahafahan'ny circulation zany tena fluide misosa tsara sy ny sisa zany. Dia ny androany maraina moa zany nanao any teo Analakely eny amin'ny pavillon iny zay. Raha hitantsika zany nisy pompier teo nanadio tamin'ny rano ny mpivarotra zany ny entanina namafa ny manodidina anazy nanadio. Ny tena tiana atongavana dia makany amin'le fitezana an'le vahoaka zany mba izy mihitsy no mpiara-miombonantoka voalohany amin'ny commune amin'ny fahadiovana. Ny fahasarotana moa tsy maintsy misy foana rehefa manao zavatra fa ny olana goavana misy aloha zany zao zay sedran'ny rehetrarehetra tsy ny commune ihany fa na ny ray aman-dreny rehetrarehetra raha dia mafilo zany ny olona amin'izao fotoana izao. Le izy aloha zany mafilo le olona ohatran'ny zaza rehetra mafilo moa io ny ray aman-dreny zany mikapoka sy manasazy rehefa maditra ny zaza ny zanany. Ny commune urbaine koa dia manao tahak'izay fa isy fanovana fitondrana kely ihany koa an'izay zavatra izay zany hoentinay hoe le commune urbaine Antananarivo zany ankoatra amin'ny maha ray aman-dreny mpanasazy an'izay mafilo mba te koa izy ho ray aman-dreny mpia. Ary raha hitanareo zany ny hetsika izay ataonay zany dia mitodika foana makany amin'izay fitezana izay hoe manentana izay hoe tsika eny amin'izay iaritsika eny amin'izay faritra iasantsika alao mba diovina madio miditra madio mialitsika. Misy efa fanentanana zany ataonay any amin'ireny tsena izay misy radio an'ny commune ireny amin'izao fotoana izao hoe mampiasa kifafa ny mpivarotra anankiray manana fandroafam-pako manana fitoeram-pako dia izay zavatra zany no anentanana an'le olona aloha fa santatra hoy taminareo tamin'ny voalohany. Dia izay santatra izay ny anombohantsika azy fa antsika moa zany ilaza miara-mahita eto fa dia hiezaka hatrany izay zany anentana anao fanadiovana fahobe dia hiara hiasa amin'izay rehetrarehetra zany afaka mandray an'le tantsorika hoe ny fokontany sy izay rehetrarehetra voasaringotro izay zany anohy an'le asa. Ary tonga dia ho tohiziko ohatran'le fanontaniana voaloha ihany le izy. Zao fanadiovana fahobe izay ataon'ny commune urbaine Antananarivo zao dia efa fanomanana sahady an'le fahavaratra. Ny olona zany ao anatin'ilay izy manary fako izy anaty tatatra, manary fako izy any amin'ny toerana rehetrarehetra izay andalovan'ny rano ary raha antsika mahita fa orana kely fotsiny iny nandalo iny kanefa ny any amin'ny toerana izay hivarinan'ny rano zany efa nanomboka nisy rano miakatra sahady. Ka isa-taona tsy maintsy misy fahavaratra, tsika ve dia tsy hiomana manomboka izao. Dia n'izao mbola volana aogositra izao zany tsika dia hiomana hoe anentana an'le olona hoe reto azariana anaty tatatra ny fako. Fa isika ihany eny no sahirana rehefa miakatra ny rano dia hitady fanampiana indray tsika amin'le hoe izao sy izao. Ireny mpivarotra ireny dia mpivarotra manana toerana ara-dalàna ny anatin'ny tsena zany izay voafaritra ny commune zany. Fa le olona zany noho n'le gaboraraka misy izay raha antsika mahita zany dia mivoaka izy dia samy manararopaty mihitsy izy zany mamoaka ny trano viany ny bararatany ary ireny zany le andraisana fepetra nanaovanay an'iny hoe efa tapitra izay le gaboraraka. Andaotsika tena amerina Antananarivo amin'ny asana izay mendrika azy ary indrindrindrindra zany andamina na ny fifamoivozana ny fahadiovana araka ny teneniko teo hifampitaiza mandeha makany amin'izay zavatra izay. Le izy zany isaky ny tsena misy daba fanaripako
Fa misy tetikasa zany anay ametraka an'le hoe poubelle intermédiaire, zany hoe iny moa zany amin'ny teny vahiny moa le hoe mesure d'accompagnement. Zay zany no ataontsika hoe hoentintsika zany le olona entanina manadio ny manodidina azy fa ampiny izy zany hoe ato nareo manary fako de izahay no manampy azy mba ialantsika amin'le isan'andro zany hoe isika koa manao asa ponctuel fotsiny moa filaza azy zany hoe eo de vita eo le asa fa atsika zany tokony manao asa tokony misy tohany de zay zany le politika na hoe poubelle intermédiaire. Le olona tena mila tezaina satria raha hitanareo fotsiny zao faran'izay akaiky eo amin'ny eto amin'ny Anarabe ny fahaleovantenany misy mizara roa mihitsy areo hoe recyclable non recyclable kanefa izy tsy ampiasain'le olona fa ery any izy ny manarina de ny vakotsigarany aza. Ny tiako tenenina amin'izay zany zay le mesure d'accompagnement mitaiza isika manome zany sika ny soro-dalana andehanan'le olona de tezaina le olona anaraka an'izay.